Efa miresaka izay toetrandro izay atrany dia isany namela takaitra indrindra ho an'ny tapany avaratry ny nosy iny ny fandalovany iray rivodoza Enao. Androany dia nanolotra kit de survie miisa 500 ho an'ireo niaramboiny ao tamin'ny faritra Sava iny ny nandritra ny fandalovan'ilay rivodoza Enao ny vondrona Stara ny alarobia lasa teo. Izao no natao dia ho fandraisana anjara amin'ny fanarenana ireo niaramboiny sy isoroana ireo olana maro samihafa mety voka-dratsy ny loza voajanahary iny. Lovara Manatsoa sy Christian Rakotondramanga. Miatra amin'ny firenena sy surtout amin'ny région Sava dia tonga ny groupe Star manome fanomezana mandray anjara amin'ny fanampiana ireo trabolona aty amin'ny faritry Sava izay nanome 500 kit de survie izay misy 15 kilo ana vary, 1 kilo ana siramamy, 1 litatra na menaka ary savony sy suro. Izany dia nono fanomezan-tanana sy adidy manandraikitra ataon'ny groupe Star ho fanampiana ireo trabolona aty amin'ny faritry Sava.